Dia faly miarabanao ndray tratr'izao fotoana izao zay arahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra mba hitombotsika amin'ny fahalalana any Kristy. Zava-dehibe loatra manko ry havana, zany hoe mitombo amin'ny fahalalana any Kristy zany. Ary isika rehetra dia miara-miaiky sy miara-manaiky fa arakaraka ny fahalalantsika any Kristy no ampitombo koa ny finoantsika azy. Anio sika dia andinika iray amin'ny mahazava-dehibe ny fahalalana any Kristy satria ady hevitra be manerana izao tontolo izao ny amin'io Jesosy Tompo io, ka indrindra ny amin'ny hoe maha-Andriamanitra azy. Ka anio sika dia hijery eo amin'ny soratra masina ary anamarina araka ny soratra masina izay mahatonga antsika hilaza fa Andriamanitra Jesosy. Marina fa betsaka ny olona tsy manaiky izany, nefa anio sika dia handinika ny amin'izany. Kanefa alohan'ny arahantsika mandinika izany dia mbola hiara-mivavaka aloha isika. Amin'ny fanetreni-tena, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino no iondrenay eto anatrehanao mba hiay no ny teninao. Misaotra anao zahay no ny tombontsoa anananay manana ny soratra masina izay fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay ary mampahafantatra anay tokoa ny zavatra tsy ho fantatray naiza ary tsy voasoratra na amin'ny boky inona na amin'ny boky inona afa-tsy ao amin'ny teninao ihany. Mangataka aminao ary zahay Tompo, miangavy anao zahay, sokafy ny sainay amin'ny alalan'ny fanahy masinao mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao. Ary rehetra lalandava ho amponay ny afonao, afon'ny fitiavana anao no ny fahafantaranay ilay Andriamanitra tonga hamonjy anay. Ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, ry Andriamanitra renazay an-danitro, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Andriamanitra va Jesosy sa tsia? Fanontaniana mipetraka izany. Ny antony dia satria ny olona maro de mino ny fisian'Andriamanitra tokana, ary reo karazam-pivavahana lehibe telo misy eto ambonin'ny tany, lehibe indrindra amin'ireo manko dia ny vavahana jiosy, ny vavahana kristianina ary ny vavahana silamo. Ireo dia samy mitory Andriamanitra tokana, fa mazava loatra moa fa ny niendohany izy rehetra ireo dia ny testamenta taloha, ny fivavahan'ny jiosy zany na ny judaisma. Avy amin'ny judaisma no teraka na nipohitra avy ao ny kristianisma, zay ataontsika hoe fivavahana kristianina zany. Ary taoriana fivavahana kristianina, fivavahana silamo. Ary eo ka hazava amintsika ara-tantara aloha zany, zany hoe ny judaisma na fivavahana jiosy no voalohany, dia ny fivavahana kristianina ny faharoa, ary ny fivavahana silamo ny fahatelo, ny fanesy ny fahatongavan'ireo. Ary ireo dia samy mitory Andriamanitra tokana, fa isika kristianina ihany no manambara fa Andriamanitra Jesosy. Isika ihany no manambara zany. Tsy mino zany ny fivavahana jiosy, manday zany ny fivavahana silamo, fa ny kristianina kosa de milaza fa Andriamanitra io Jeso Tompo io. Tsara aloha ny manamarika fa ny antony nanameloana azy de ny filazany ny maha-Andriamanitra azy. Ary noho zany dia tsara ny andinitsika ny hoe moa tena Andriamanitra tokoa va Jeso. Izao manko no voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 5, ny 17 sy 20. Fa Jesosy namaly azy hoe, ny raiky miasa mandrakehitriny ary zaho koa miasa. Nefa vao mainka antady hamono azy ny jiosy, tsy noho ny namahany ny amin'ny sabata ihany, fa noho ny ilazany koa Andriamanitra norainy, ka nanao ny tenany
ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Tsy zakan'ny jiosy manko, zany hoe Jeso milaza ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izany. Ho isika teo aloha, gamba tsara ihany ny amakafakantsika ny hoe ny jiosy ny firenena jiosy de niainga avy amin'ny Abrahama. Abrahama zany a no razamben'ny jiosy. Abrahama nefa de tokony ho 2000 taona talohan'i Jeso Tompo no nisiny teto an-tany. Ka ny fivavahana jiosy zany dia ny fivavahan'i Abrahama dia dia milaza an'Andriamanitra tokana, ary voalaza ao amin'ny soratra masinao fa fifandraisan'ny Abrahama tamin'Andriamanitra dia Andriamanitra tokana no nifandray taminy. Ary hatramin'ny Mosesy, zany hoe hatramin'ny 500 taona talohan'i Jeso Tompo, de zay Andriamanitra tokana izay no fantatra teo amin'ny tantaran'ny jiosy. Fa tataoriana kosa nefa, na dia Andriamanitra tokana izany aza no tompon'ny Israely, tompon'ny jiosy, ny mpaminany tao amin'ireo fivavahan'ny jiosy ireo, iray lehibe indrindra amin'ireny Isaia mpaminany. Ary Isaia mpaminany dia tokony 507 ka hatramin'ny 700 taona talohan'i Jeso Tompo no nanaovan'ny miasa mahampaminany azy teo amin'ny jiosy. Io Isaia mpaminany io dia efa naminany ny amin'ny Jeso zay ho avy, ary izy no efa nanambara ny maha Andriamanitra anio Jeso zay ho avy io. Hono manko izy amin'ny Isaia 7:5, fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy nomena antsika, ny anarany atao hoe mahagaga mpanolontsaina Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay andrina ny fiadanana. Ary noho izany, na de ny jiosy aza de tokony ho nino izy fa hisy zaza teraka, satria ilay mpaminany zay niarahan'Andriamanitra teo aminy, nekeny ho mpaminany no nanambara izany. Fa lay zaza ateraky ny Virjiny de atao hoe Andriamanitra mahery. Andriamanitra zany lay zaza ho teraka, ary io zaza ho teraka io de tsy hafa io fa Jeso Tompo. Mianak'iray koa ny kristianina tataoriana dia nanamafy izany. Ny filazantsarany Jaona zay nisoratany Jaona apôstôly nofidiny Jeso Tompo dia nanao zao fanambarana izao ao amin'ny Jaona 1. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny de atao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. De hoy ny 4:40 hoe, ary ny teny de tonga nofo ka nonina tamitsika. Izany hoe io Jeso io zany a dia Andriamanitra tonga nofo. Ary noho izany de tsy mahagaga raha ny kristianina rehetra de manaiky fa tena Andriamanitra tonga nofo ity Jeso ity. Mianak'iray koa ny anjely, raha nilaza tamin'ny Maria izy de nilaza fa ny fanahin'Andriamanitra no tonga ao aminy. Lay fanahin'Andriamanitra, Andriamanitra nefa dia fanahy, koa satria Andriamanitra dia fanahy, ary io fanahy io nanjary nofo tonga olombelona, mitondra ny anarana hoe Emmanuela, Andriamanitra eto amintsika, mitondra ny anarana hoe Jeso, Andriamanitra mpamonjy. Dia mino isika fa tena Andriamanitra io Jeso io. Mianak'iray koa ny mpianatra iray zay fantatsika fa lay mpianatra tsy mba nety mino, fa nisalasala foana raha vao nilazany hoe nitsangana tamin'ny maty Jeso. Izy tsy mba nanaiky an'izany izy. Raha tsy ataoko amin'ny tanany mihitsy, amin'ny olatra amin'ny tanany mihitsy ny tanako, de za tsy mba ino. De niseho tamin'ny Tompo. Rehefa niseho tamin'ny Tompo de hoy Tomasy,
ao amin'ny Jaona 2:20 hoe tompoko sy Andriamanitro. Ary noho izany ry havana, ny olona zay milaza fa tsy Andriamanitra Jeso dia manda ny voalazan'ny testamenta taloha, voalazany Isaia mpaminany, manda ny fanambarany Jaona apôstôly, ary manda ny fiaikeny Tomasy. Jeso tompo manko tsy nanitsy any Tomasy hoe diso anao ry Tomasy, fa izaho de tsy Andriamanitra akory, tsia. Fa izao ny teniny, satria nahita ianao kanino, dia sambatra kokoa izay tsy nahita nefa mino. Ary izany no mahazava-dehibe antsika mpino any Kristy ho Andriamanitra. Sambatra isika, tsy nahita azy sika, nefa sambatra isika satria mino fa Andriamanitra izy, lay tonga nofo, lay nombona tamin'ny hazo fijaliana, lay nitsangana tamin'ny maty. Ny antony zany rehetra zany mba ho famonjena antsika. Ireo zany ry havana dia manapirofo ny fahadisoana lehibe zay hitantsika amin'ny olona tsy mino ny maha-Andriamanitra an Jeso. Ary eto dia tsara ny manamarika fa misy eto amintsika moa ny atao hoe vavolombelon'i Jehova, ary isika tsy te hanenjika na iza nefa kosa tsy maintsy ambara amintsika ny marina. Tsy mitondra intsony zany titra zany moa ry zareo ankehitriny, fa mpianatra baiboly no entiny ilazany ny titrany fa tsy ao intsony ny hoe vavolombelon'i Jehova. Ka i Jaona apôstôly de nanoratra mihitsy raha mamaky ny epistily nosoratantsika ao amin'ny epistily voalohany 4 dia nanafatrafatra mihitsy Jaona, satria izy lay nilaza hoe ary ny teny dia Andriamanitra, kanefa ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika ary Jeso tompo izany. Ko satria na de tamin'izany fotoana zany azy de efa nisy raha teo moa, efa nisy raha teo ny nataony hoe mpaminany sandoka, izay tena nanrava mihitsy izany finoana izany, de nahatonga azy hanoratra hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra, fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any am'izao tontolo zao. Izao no ahafantaranareo ny fanan'Andriamanitra: ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy dia avy amin'Andriamanitra. Ary satria Jaona ny manoratra azy, dia izao zany ny heviny, satria efa nanoratra ny filazantsara izy hoe ny fanahy rehetra izay tsy manaiky fa Andriamanitra tonga teo amin'ny nofo Kristy de tsy avy amin'Andriamanitra. Hoy ny 9 manko, ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an Jesosy ho lay teny tonga nofo na ilay Andriamanitra tonga nofo dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary zany no fanahin'ny antikristy zay efa renareo fa ho avy sady efa eo am'izao tontolo zao sahady izy. Ny fanahy rehetra zay tsy manaiky fa ilay Andriamanitra tonga tamin'ny nofo Kristy, de izany no fanahin'ny antikristy, mpanohitra any Kristy. Fa na iza tsy manaiky ny maha-Andriamanitra any Kristy dia mpanohitra any Kristy izy. Azany dia tsara ny ahafantarantsika azy fa ny maha-testamenta vaovao, ny testamenta vaovao dia ny fanambarana ny maha-Andriamanitra tonga nofo any Kristy, nanao sorona ny ainy isolovoina antsika teo ambony hazo fijaliana. Koa raha misy fivavahana hafa ty ivelany zay manambara fa tsy Andriamanitra Kristy, dia tsy ekentsika kristianina izany. Fa raha tsy Andriamanitra tonga nofo izy de tsy afaka hamonjy antsika. Raha olombelona fotsiny ihany izy dia ho nanam-pahotana tahaka antsika, ary satria mpanota izy de tsy afaka isolovoina ny mpanota, fa ny olona tsy mana-tsiny no afaka isolovoina ny olomeloka. Ary izany no mahatonga antsika hanaiky ny maha-Andriamanitra tonga nofo azy ho solovoina ny mpanota.
mba hamonjy antsika. Ambonin'izany ihany koa ny soratra masina dia manome ny titra na ny anarana nentin'Andriamanitra nomenan'i Jeso ihany koa zany, ary zany manapirofo koa ny maha Andriamanitra an Jeso. Ohatra, ao amin'ny Isaia 2:1-2 de izao no voalaza hoe ny fanahin'i Jehova Tompo no ato anatiko. Zany hoe ny titra hoe Tompo dia nomena an'Andriamanitra io. Andriamanitra ihany no mitondra an'io amin'ny testamenta taloha. Andriamanitra Tompo, Adonai, Jehova Tompo. Zao nefa voahitatsika teo fa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ka niseho tamin'ny Tomasy, de ny koa ka Tomasy ka nanao hoe Tompoko sy Andriamanitro. Izany hoe nomeny Tomasy ny titra Andriamanitra izy hoe Tompo. Tsy nandà zany izy, fa marina ny teninao ry Tomasy io izy. Tsy nandà zany izy, sambatra ianao kanefa sambatra kokoa. Zay olona tsy nahita nefa mino. Ary izy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe na izaho Tompo sy mpampianatra aza, manasa ny tongotrareo. Tsy mainka vafa ianareo mba tokony fanasa tongotra. Izany hoe ny titra hoe Tompo zay nomenan'Andriamanitra dia nomenan'i Jeso ihany koa. Nomenan'i Jeso ihany koa zany, ary tsy natao latsa-danja mihitsy ny hevitry ny teny hoe Tompo raha ny am' Jeso no ambara, fa tena lay toerany maha-Andriamanitra azy mihitsy ka nilazana azy hoe Tompo no nilazanan'i Jeso Tompo ihany koa hoe Tompo. Ao amin'ny Isaia 2:1-2, Isaia 2:1-2, de izao ny voalaza ao: izaho de izaho ihany Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Titra anankiray no menan'Andriamanitra ihany koa de ny hoe mpamonjy. Kanefa izao no nambaran'ny anjely fa izay mpamonjy no teraka ao anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy Tompo. Izany hoe ilay titra hoe mpamonjy, izaho ihany o Jehova, kanefa satria Andriamanitra tonga hamonjy io Kristy io, dia izao no nambaran'ny anjely hoe mpamonjy no teraka ao anareo ao an-tanànan Davida dia Kristy Tompo. Titra nomenan'Andriamanitra koa no hoe mpamonjy, ary dia titra nomenan Jeso koa zany, satria tena Andriamanitra tonga hamonjy. Ny hevitry anarana hoe Jesosy dia Andriamanitra mpamonjy. Ary zany indrindra ny mahatonga atsika tsy salasala mihitsy ny hivavaka amin'io Jesosy io, hanaiky ny famonjeny, nidina teto an-tany Andriamanitra, lay Andriamanitra lay nilaza hoe tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho, nefa nidina izy, nateraka olombelona izy mba ho mpamonjy, ho Jesosy na Jesoa, mpamonjy, hitondra famonjena ho antsika, hapakatra atsika indray ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary noho izany, raha nilaza izy tany amin'ny testamenta taloha hoe izaho ny Jehova, ary tsy misy hafa, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Ny dikan'izany, raha misy olona nitady hovonjena tamin'ny testamenta taloha kanefa tsy Andriamanitra no namonjy azy, de tsy misy famonjena ho azy. Ary amin'ny testamenta vaovao dia tonga hamonjy io lay mpamonjy io, ka tsy misy mpamonjy hafa ivelan'i Jeso Tompo. Ary zany na tonga an Jeso ilaza hoe zaho ihany ene ny lalina azy fahamariana ary fiainany, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ary zany indrindra ny mahatonga atsika hanizingizina fa raha tsy misy an Jeso Kristy mpamonjy dia tsy misy ny famonjena. Ny anankiray koa zay ao jerentsika dia ny teny voasoratra amin'ny Deutéronomie 10:17. Ao amin'ny Deutéronomie 10:17 zay teny nambara ny amin'Andriamanitra, momba n'Andriamanitra no ambarany ao. Ary zao ny voalazany araka ny voasoratra: Jehova Andriamanitra reo no Andriamanitra avo indrindra, sy Tompon'ny Tompo,
tompony tompo. Zany hoe na iza olona tompoina eto ambonin'ny tany, ireo olona tompoin'ny olona eto ambonin'ny tany reo dia mbola mpanompon'ilay tompo, manatompo izy, tompony tompo. Io anefa dia mbola ambaran'ny Apokalipsy 7:10 fa titra entin'i Jeso io. Apokalipsy 7:4 Izao manko no voalaza ao. Apokalipsy 7:4 Ireo de hiady amin'ny zanak'ondry, Jesosy zany, ary ny zanak'ondry aresy azy satria tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Ary ny mpanjaka ny mpanjaka, ho jerentsika nge ny voasoratra any amin'ny Daniel 2:2 hoe, Daniel 2:2 ny andininy fa 7:70. Izany moa dia titra nomena an'Andriamanitra, andininy fa 7:70. Ny mpanjaka namaly an'i Daniela ka nanao hoe, marina tokoa ny Andriamanitra reo dia Andriamanitry ny Andriamanitra sy tompon'ny mpanjaka. Zany hoe mpanjakan'ny mpanjaka. Ary io titra io dia lazaina any amin'ny Apokalipsy 7:70 hoe mpanjaka, tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Ary ny anankiray koa dia ny Isaia 4:70 ihany, ny andininy 4, Isaia 4:70 ny andininy 4 de manambara ihany koa titra nomena an'Andriamanitra ray. Zao ny falazany ao ny andininy 4 amin'ny Isaia 4:70 hoe, izao ny lazainy Jehova mpanjaka ny Israely, dia Jehova tompony maro mpanavitra azy, izaho no voalohany ary izaho no farany. Voalohany sy farany, alfa sy omega, voalohany sy farany. Nefa ny Apokalipsy no nitenenan'i Jeso tompo hoe, izaho no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany. Apokalipsy 7:7-20. Ko raha misy manozongozona ny finoanao, raha misy mampianatra miditra any aminao any ka milaza fa tsy Andriamanitra io Jesosy io, tsy tokony hivavaka aminy ianareo, mivavaka amin'olombelona ianareo raha mivavaka aminy, de tsarovy fanahiny antikristy zany. Araky ny voalaza ny tenin'Andriamanitra, mazava loatra moa fa ny antsika, ny tenin'Andriamanitra amintsika dia ny soratra masina, ny Baiboly ihany. Fa izay rehetra boky, na izay rehetra boky miseho, na fampianarana miseho, ka manohitra zay voalazan'ny soratra masina ny ambarany, isika kristianina dia mino zay ambarany soratra masina. Azony latao anie ny minomino foana, vao misy milaza hoe zao de mino an'izany ny sasany, misy an'izao de mino, ary ny sasany azy tsy manam-porofo akory izy, tsy manamarina akory hoe marina ve zany, fa de avy hatrany de milaza fotsiny am'izao. Ary zany igny mahatonga sasany laza hoe feo gazety, ndraindray manko tsy manamarina akory ny sasany de manoratra fa zao onony reny de manoratra de igny ko de hoe ko zany voalazan'ny gazety de inonao. Kanefa tokony ho amarinina ny zavatra inonao, ary isika kristianina azafady zany akory tsy milaza hoe de diso daholo zay lazain'ny gazety, so de diso hevitra indray tsika, fa matetika dia misy fanamariana ataon'ny olona zay voalaza amin'ny gazety satria hoe tsy marina hono zany. Ka isika de manamarina amin'ny alalan'ny soratra masina ny finoantsika. Ka zay tiako antitranterina amintsika kristianina ary de ny hoe Andriamanitra io Jeso io. Ary noho izany tompontsika izy io, tonga nofo hamonjy atsika izy, ary de izy ngizinitsika fa tsy misy mpamonjy afa-tsy izy, fa izy no lay Andriamanitra nilaza hoe zaho de zaho ihany Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy zaho. Fa ny fiantraikany zany amin'ny fiainantsika mba tiako tsipihina ihany. Ao amin'ny Malakia ao izy de manao hoe raha tompo aho, aiza zay ajako. Manaja fatratra ny tompontsika isika. Ary ny anankiray koa, mpanjaka ny mpanjaka izy. Na inona tenin'ny mpanjaka ny tany, raha manohitra ny tenin'ny mpanjaka ny mpanjaka izany, de tokony tsy atahotra isika hitsangana ilaza hoe zao ny tenin'ilay mpanjaka ny mpanjaka ary mpanjaka ô. Ary ianao raha manam-pahefana eto am'izao tontolo zao ianao, so de manohitra ny tenin'ny mpanjaka ny mpanjaka re,
ny fampiasanao ny fahefana zay omenanao fa aoka ny fahefana zay omenanao nomen'ilay mpanjaka ny mpanjakanao de ahatonga anao hanaja lay mpanjakanao fa mpanompon'Andriamanitra ny manam-pahefana hoy ny Romanina 7:20 manomboka amin'ny 9 voalohany ka hatramin'ny 5 mpanompon'Andriamanitra ianareo farany voalohany sy farany izy miendoany zao tontolo zao efarany zao tontolo zao tsy maintsy iaona amin'ilay voalohany sy farany isika na iza ary noho izany tokony hanamboatra ny fiarahantsika monina zany tokony hanamboatra ny toe-tsaintsika zany fa hafantaranao ny maha-Andriamanitra ny Jeso ny mahatompo azy ny mampamonjy azy mahatompo ny tompo azy mampanjaka ny mpanjaka azy mahavoalohany sy farany azy de tokony hahatonga ny fiainanao hanaraka tanteraka sy hankatoa ny teniny indrindra raha fantatrao sy ekenao fa mpamonjinao izy fa tomponao izy raha fantatrao fa tena tianao izy ka milaza ianao tiako ianao Jeso tompo de hoy izy hoe raha tiay ary ianareo izaho lay Andriamanitra reo izaho lay tomponareo izaho lay mpamonjy anareo izaho lay voalohany sy farany raha tiay ianareo de hitandrina ny didiko izay no manapirofo ny fanekenao ny maha-Andriamanitra ny Jeso hitandrina ny teniny ianao nefa tsy afaka hitandrina ny teniny ianao raha tsy mamaky ny teniny raha tsy manaraka ny teniny ary noho izany de tsara aminao no mandinika ny tenin'Andriamanitra mba hitombo amin'ny fahalalana ny Kristy ianao ary arakaraky ny anekenao azo Andriamanitra ka hitiavanao ny teniny no azohony mitahy ianao koa na ny fiainanao manokana na ny fiainam-pianakavinao na ny fiainam-pirenenao ho tena Andriamanitra aminao tokoa ny Jeso ka ho tompoinao ho mpanjakanao ho ekenao amin'ny andron'ny mpiainanao rehetra ho anao ny fahasoavana hivavaka isika misaotranao zay tompo noho ny famindramponao misaotranao zay noho ny fitiavanao misaotranao zay noho nampahafantaranao anay fa tena Andriamanitra ianao Jeso tompo ary mifona aminao zay ho an'izay rehetra mandany maha-Andriamanitra anao mamindrafo amin'izy reny ka reseo ny fandavany ianao mpamonjy eo potehinao anie ny hevitra rehetra manohitra ny teninao ka ny maro indrindra eto amin'ny firenenay de anaiky ny maha-Andriamanitra anao anaiky ny mahatompo anao anaiky ny mahany mpamonjy anao anaiky ny mahampanjaka ny mpanjaka anao koa ny mpitondra fanjakana rehetra de anaiky fa ianao Jesosy ny tompony ary ny sitraponao ihany no tanterahiny ka tsy hisy na inona ho ekeny ho ambonino ianao fa ny teninao no ibaiko azy na inona toerana misy azy satria na de mpanjaka azy izy mbola manana mpanjaka eo amboniny na de tompo azy izy de mbola manana tompo eo amboniny tompo hanaiky izany ny firenenay mba ho anao i Madagasikara anay amin'ny anaranao Jeso tompo no anaovanay izany vavaka izany